Ampitsikina tanteraka indray no iarahako aminao tanatin'izao fampahalalam-baovao faharoa amin'ny fahitalavitry MATV izao. Manasanao ary anaraka ny anjinjiny izany hatra amin'ny farany araka ny fanambarana ary izay navoaka ny fiajijian'ny fitetezamita omaly dia Andry Rajoelina izay filohan'ny tetezamita no sady kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena no hitarika ny matso izay ho tanterahana amin'ny 24 ny volana Jona ho avy izao. Manoloana io indrindra raha moa dia nitondra ny fijeriny Maître Willy Razafindratovo Volaravoavy nitondra ny fanadihadiana sary nitsiry Rakotarson. Ny fitariana matso izay ataon'ny filohan'ny tetezamita amin'ny 24 Jona ho avy izao dia midika fisitahana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy Maître Willy Razafindratovo. Araka ny hevitry ity mpisolivava ity, mbola ny daty ny 24 Jolay ihany aloha no daty ofisialy ny tanterahana fifidianana filoham-pirenena na nisy aza ny fanambarana izay navoaka ny Senita omaly izay nilaza fa tsy ho tratrany io daty io ary tsy hanomboka ny 24 Jona ho avy izao ny fampielezan-kevitra. Ny 24 juillet dia mbola mipetraka hatramin'izao. Ninona zavatra tenenina na denitena izay any ary Senita. Zay no voafidy, zay no rakitra sy lalàna mipetraka. Ka noho izany zay ihany zany no antony nametrahany le candidature andreo hoe par rapport amin'io 24 juillet io. Ka ny resaka démission rehetra dia no io zavatra voalazan'ny lalàna io dia ny hoe 24 juillet no ametrahana le dia 24 na 26 mai any no mametraka ny démission. Ka zay rehetra zany tsy nametraka démission tamin'io dia fa anisany ho fa disqualifié d'office. Dikan'izany zany na mihemotra na tsy mihemotra ny 24 juillet satria zay mbola mipetraka hatramin'izao dia iny ny lalàna nametra ny fametrahana candidature. Fa raha ohatra raisina amin'le hevitra tontolo be nataon'ny sasany amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe maninona raha mbola misy zany eritreretina koa hoe mbola misy afaka candidat ho président république afaka mametraka candidature amin'izao fotoana izao raha ohatra oharina amin'izay fiamorana izay. Ka noho izany zany tsy afaka mametraka le olona amin'izao fotoana izao zay candidature zay teneniko zay ary tokony tsy hihemotra mihitsy zany fametrahana le démission. Araka izany dia heveriny Maître Willy Razafindratovo fa midika fisitahan'ny filohan'ny tetezamita ny maha-kandida azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fitarian'izany matso lehibe ny 24 Jona izany. Na mahafisiny ihany koa ny tokony anaran-dalàna ary tokony hampitovy indanja ny kandida hifanirana amin'ny fifidianana rehetra izay seza tamin'ny firenena ao anatin'izany ny fifidianana filoham-pirenena.